fifaliana ho antsika indray ny miona indray ao anatin'ity fandaharana mikasika sy mahakasika ny fanjakan'Andriamanitra ity. Tsy miova foana moa ny loha hevitra iranao amiko dia tsinona fa ny fanjakan'Andriamanitra izany. Ny fanjakan'Andriamanitra izay efa notoriany Jesosy Kristy tompo hatray hatramin'izy ny tompoka nanao ny asan'Andriamanitra. Ny Matio mantsy dia milaza an'izany ny toko faefatra manao hoe dia nanomboka nitory Jesosy ka nanambarany amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Dia izay mihitsy ny mission menina ny tompo nentiny teto ambonin'izao tany izao. Ka nasahiny laza tany amin'izao toko 7 nanao hoe raha io vita ny asa izay nasainao nataoko dia tanteraka izany ho Jesosy. Ndika izany fa tsy niova ny lalana nijoran'ny tompo. Tanteraka tamin'ny zavatra izay nataony izy, nitoetra tamin'ny fomba an'Andriamanitra izy ary niroso tamin'izany lalan'izany. Ny andanana ka nahatonga azy ny teny indray hariva indry. Ny lohany idirany tao amin'ny ministeran'ny azo fijaliana manao hoe raha io aoka ny sitrapo natao fa tsy niamy. Dia izany mbola ifaliako hiaraka aminao eto androany. Ny anoy indray izany fampianarana izany ho erim-piainam-baovao entinao manompo an'Andriamanitra, entinao miara-dalana amin'ny Kristy ary indrindra izay tsy adinotsika mihitsy dia hoe ny ahafahantsika tena ho kristianina araka ny Baiboly. Amafisiny kristianina araka Baiboly. Izay kristianina araka ny Baiboly izay dia lazainy ten'Andriamanitra ka nataony hoe zanak'Andriamanitra. Izany indrindra ny tanjona amin'izao fandaharana izao ka ahafahanao tena hoe ahalala antsipringy ny amin'izany ary matoky ny fahasoavan'ny tompontsika araka ny teny apôstôly Paoly manao hoe ary tsy izaho fa ny fahasoavan'Andriamanitra no niara ny asa tamiko. Izany indrindra ny foto-kevitra ijoroana mba ahafahantsika manangana firenena, mamboatra firenena izay voahomana ho an'i Kristy. Miloha izany aloha dia tsara raha hivavaka isika. Raha io manandratra anao sy midera ary mankalaza anao satria Andriamanitra tsy miova ianao. Misaotra ny amin'ny fotoana nomenao indray ahafahana manatanteraka izao horonan-tsary izao, ahafahana tsiraray avy mandray izao fampianarana izao izay tsinona fa noho ny amin'ny teninao, fa melabelarana ny teninao, ho fanazavana ny teninao izay tsinona fa nomena avy amin'ny lalan'ny fanahinao masina izany. Ta eo amin'ny fahasoavanao ary ty mpanomponao raha hanambary izany afatra izany indray. Ary ny sofina rehetra koa dia ho tahina noho ny amin'ny fitiavanao Kristy mba ho velona sy hitondra fiainana ary mba ho tenim-pinoana ho ao aminy ny rehetra izay ho ambary eto tanteraka ny lalam-panompony eto amin'ity tany ity. Ka raha ho avy ianao indray andro any dia aheno ny feonao izy ka hiteny amin'ny manao hoe ry mpanompo tsara sady mahatoky midira amin'ny fifalian'ny tomponao amin'ny anaran'i Kristy Jesosy tompo. Amen. Tsara raha malala tsara le antom-pisiny isika. Tamin'ny alalan'ireo horonan-tsara hitra nandeha teo aloha dia nijerevana tamin'ny lafiny akapobe any ny lalakizorany programan'Andriamanitra. Fa amin'ity manaraka ity indray tsika dia hiditra kely antsipriny. Ahafahantsika tena mamaritra ampoan-tsaina amin'ny mpanahy ny alala manontolo ny tena sitrapon'Andriamanitra. Izay tsinona fa votoatin'ny ten'Andriamanitra izany ary tena endrika sy hizora ny lalan'ny programan'Andriamanitra. Raha tsy fantatsika mantsy ny lalan'izany programa izany, ny votoatiny izany programa izany dia ho zava-poana ny lalam-panompony, ho zava-poana ny endrika atao ary ny tena olana dia mipetraka hatrizay hatrizay dia hoe lasa ny fombafomba raha le atao hoe tradition no tena misongadina eo amin'ny lalam-panompontsika tsy raha lazaina bavy. Ny fahefan'ny tenin'Andriamanitra ny tena ny entsoana azy ny entsonanao. Raha ny teniny tompo hoe andehananareo amin'ny fiainam-baovao ao amin'ny Romana toko 9:7 izany tsy fombafomba izany hoe fiainam-baovao izany fa fiainana. Dikan'izay dia tsara ilay tena malala ilay tena antom-piainana, ilay votoatim-piainana mba ahafahantsika tena mitoetra tsara, ahafahantsika tena miaina tsara, ahafahantsika tena miorina tsara ao amin'ny fanarahan-dia ny tompo amin'ny alalan'ny ten'Andriamanitra. Marina fa ny ten'Andriamanitra dia nomena antsika olombelona rehetra tsy ankanavaka mba ahafahantsika tena mahita ny tompo. Ao amin'ny ten'Andriamanitra no ahitantsika ny Kristy Jesosy. Ao amin'ny ten'Andriamanitra no ahitantsika izany raha izany. Ary ao amin'ny ten'Andriamanitra no ahitantsika tsy miova ilay ten'Andriamanitra manao hoe izay tarihin'ny fanahin'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra. Ka amin'ny ten'Andriamanitra no hamantarantsika ny hoe feo ny fanahy masina izany tonga ao amintsika izany na tsy han'ny fanahy masina izany. Mila tena mahasara an'izany ny kristianina. Tsy hanana fahazarana sy anjery hoe ny henoko ny fanahy masina, izao ny tenin'ny fanahy masina, notarihin'ny fanahy masina. Tsy dia tsara loatra izay. Andeha ataoko amin'ny teny vahiny hoe andraho tonga lasa amin'ilay hoe mauvaise habitude. Fa ny tena tsara indrindra dia hoe ny fahalalantsika ny fahamarinan'ny ten'Andriamanitra. Satria ny ten'Andriamanitra no ahitantsika ny Kristy Jesosy. Dia izay ten'Andriamanitra ihany koa no ahenoantsika hoe ny lalan'ny programan'ny fanahy masina izany.
dia tsy miala amin'ny lalan'ny programme Kristy Jesosy io dia mifanaraka amin'izay sitrapony tenin'Andriamanitra zay lalam-piainantsika dia zay tsika no tonga amin'le hoe tariny fanay-masina. Andeha raha hojerentsika hatramin'ny voalohany le izy dia raisika hatramin'ny Genesis. Ny Genesis toko voalohany a ny 1:4 ho fakafakatsika lalina mihitsy a ny momba ny Genesis toko voalohany 1:4 io hatreo amin'ny toko 2 amantarantsika marina ny lalan'ny programa ny asa-pamoronana izay no heverin'Andriamanitra ho tanterahana teto amin'ity tany ity tamin'ny alalan'ny olona anankiray atao hoe Adama. Izay tsinona fa ny fiandohan'ny asan'Andriamanitra sy ny programa lehibe ny izorany ity lalan'ny fanjakan'Andriamanitra ity. Genesis toko voalohany a ny 4 izao ny vakin'le teny amin'ny anaran'i Jesosy. Andeha isika amorona olona takany endritsika araka ny tarehintsika. Ary aoka izy hanjaka amin'ny hazan-drano ao amin'ny ranomasina sy ny voromanidina sy ny biby fiompy sy ny tany rehetra ary ny biby rehetra izay mandadina mikisaka amin'ny tany. Ary Andriamanitra nahary ny olona takany endriny tahaka ny endrik'Andriamanitra no namoronany azy, lahy sy vavy no namoronany azy. Ary Andriamanitra nitsodrano azy hoe marofara sy miabetsa ary mameno ny tany ka mampanompo azy ary manjaka amin'ny hazan-drano ao amin'ny ranomasina sy ny voromanidina ary ny biby rehetra izay mihetsiketsika ambonin'ny tany. Efa somary noresantsika ihany zay tanderam-piandohana tariny manao hoe le hoe endrika sy tarehan'Andriamanitra dia tsy akory fa hoe nampidiran'Andriamanitra tao anatin'ny olona ny amin'ny atao hoe sitrapony ny fanjakan'Andriamanitra, ilay lalana, ilay constitution, ny lalam-panorenany fanjakan'Andriamanitra dia napetrany tao anatin'ny lehilahy anankiray atao hoe Adama, napetrany tao ka any ka tonga dia any fantatry ilay rahalahy atao hoe Adama ny momba n'ity lalan'ny izoran'ny programa n'Andriamanitra ity. Fa ny zava-dehibe indrindra tao ny afatra ngeda be indrindra nampitoerina tao anatiny maendrika sy tarehan'Andriamanitra azy dia tsy akory fa ny fahalalana an'Andriamanitra. Io fahalalana an'Andriamanitra io no tena zava-dehibe. Zany hoe tena nampitoerina tanteraka tao amin'ny Adama, natsofoka teo amin'ny tontolo-piainany rehetra, namaritry ny maha-ola azy, namaritry ny rafim-pisainany, namaritra ny fomba fiteniny, namaritra ny saina heverany sy ahitany ary alalany ny zavatra rehetra nanodidina teo aminy tamin'izay zavatra noharina ity fahalalana an'Andriamanitra ity. Izao ndany men'Andriamanitra azy malalaka ohatra teo namehezana anarana ny biby rehetra. Dia ozy ny ten'Andriamanitra hoe natoro any Adama le izy ka i Adama nanona azy ary notonony arak'izay niheverany azy ny biby rehetra ka neken'Andriamanitra zay rehetra zay satria natao ho mpanjaka izy dia napetraka-Andriamanitra malalaka izy teo amin'ny fanaovana sy ny fiarahana amin'Andriamanitra tamin'ny fitantanana ity tany ity sy ny lafy ny gouvernementan'Andriamanitra teo ambonin'ity tany ity. Neken'Andriamanitra zany ary tena najain'Andriamanitra zany matoa hoe ary raha lehilahy nanonona azy dia neken'Andriamanitra. Ny zavatra anankiray tao napetrak'Andriamanitra hoe tsy tsara izy raha irery. Dia zay natonga n'Andriamanitra namboatra vehivavy anankiray zay ara-dalana aminy. Dia rehefa vita io vehivavy io fantatsika tsara ny tantara fa nasondritory an-draha lehilahy izy ary rehefa nasondritory an-draha lehilahy izy dia nanao an'io vehivavy io dia nentin'Andriamanitra teo amin'ny raha lehilahy zany vehivavy zany. Dia zao no lazany ten'Andriamanitra azy hoy ny tompo. Genesis toko 2 ny 1:20 no anomboantsika azy. Ary Jehovah Andriamanitra nasondritory an-draha lehilahy ka dia natory izy dia naka ny taolan-teziny anankiray izy ka nakombona ny nofo ho solony ary ny taolan-teziny izay nalain'Andriamanitra tamin'ny raha lehilahy dia nataony hoe vehivavy ka nentiny tany amin'ny raha lehilahy. Ary hoy raha lehilahy ankehitriny dia taolana avy amin'ny taolako sy nofo avy amin'ny nofoko ity dia atao hoe vehivavy satria lehilahy no nanalana azy. 5:20 ary nitanjaka izy mivady dia raha lehilahy sy ny vadiny nefa tsy nalala henatra. Rehefa nentona teo amin'ny raha lehilahy raha vehivavy, rehefa naterina teo amin'ny raha lehilahy raha vehivavy dia niprezenten'Andriamanitra taminy, natolon'Andriamanitra azy hoe ity ilay mpanampy tandrify sahaza ho anao. Dia teo raha lehilahy ny resy lahatra hoe taolana avy amin'ny taolako ity, nofo avy amin'ny nofoko ity. Izany hoe nolazainy fa hitovy fijery, hitovy fihevitra, hitovy rafy mpamoronana aminy ity vehivavy ity eo amin'ny lafiny antsoina hoe
programan'andriamanitra no nantony namoronana azy marina ary tena mafisina zato isan-jato fa ny antom-pamoronana an'ilay vehivavy dia anampy andray lehilahy hanatanteraka ny programan'andriamanitra. Inona ny programan'andriamanitra? Voalaza teny ambony tamin'ilay vakitsika mitera mameno ny tany. Zany hoe avy amin'ny alalan'izy reto no hitondra olona maro araka n'Andriamanitra, araka ny fisainan'Andriamanitra hitantana ity tany ity, ka ny fanjakan'Andriamanitra ny an-danitra dia copie-coller an'izay ny fanjakan'Andriamanitra eto tany izay tantaniny raha lehilahy ampindra vehivavy izy amin'ny fanatanterahana an'izany. Ny zavatra mipetraka ary amafisina hatrany dia hoe ilay fahalalana an'Andriamanitra no voalohany nataontsika hoe bazy na fototra ahafahan'izy ireo manatanteraka izany asa izany. Mitera maro mameno ny tany. Tsy voalaza loatra tao le fomba isehony izay zavatra izay. Tsy nolazai ny tenin'Andriamanitra ny fomba atanteraka an'izay hoe mitera maro mameno ny tany. Fa zavatra azo antoka fotsiny dia hoe malalaka izy amin'ny fomba hahafahany manatanteraka an'izay hoe hiteraka ary mameno ny tany ity. Ary ilay andiny 520 ao amin'ny toko faharoa dia nilaza fa nitanjaka izy mivady dia raha lehilahy sy raha vehivavy nefa tsy nalala elatra. Mazava loatra izany. Fa teo amin'ny fiarahana tamin'Andriamanitra tamboalohany tao anatin'ny saim-pamoronana, tao anatin'ny saim-piando ho an'ny fanjakan'Andriamanitra dia izay manana fomba fijery hafa, manana fomba fihevitra hafa, ary tena hafa mihitsy ny rafi-pisainana iarahana amin'Andriamanitra. Porofon'izany voalohany izany dia hoe nitanjaka izy fa tsy nalala henatra. Mazava zany fa ny fahalalàn'Andriamanitra dia izay. Ary eo anatin'io tenin'Andriamanitra io, ny eo amin'ny toko voalohany sy ny toko faharoa dia manambara izy hoe dia nomen'Andriamanitra tany izy ary namponenina tao amin'io tany io, dia tao amin'io tany io nolazan'Andriamanitra hoe mamoa zavatra maro samihafa. Dia nilaza mihitsy Andriamanitra hoe aza miasa saina ny momba ny biby ianareo, fa efa nomeko azy ny zava-maitso hohanina, ary eo anareo kosa dia ny voa mivoaka avy amin'ny zava-maniry no hohaninareo ny voankazo samihafa. Dia naniry azy zany rehetra zany. Zany hoe tena napetraka Andriamanitra araka izany izy ity. Raha fitinina zany le toko voalohany sy ny toko faharoa amin'ny fomba tsotra indrindra dia izao. Ilay fitovizana endrika sy tarehy amin'Andriamanitra dia ndika fa fitovizana fomba fijery, fomba fihevitra, fomba fisainana amin'Andriamanitra. Raha natolotra ny raha lehilahy raha vehivavy dia tsy nisy fanontaniana teo hoe inona sy ahoana, fa tonga dia nanaiky izy hoe taolana avy amin'ny taolako ity, nofo avy amin'ny nofoko ity. Ndika an'izay ny ekendra lehilahy antsakany sy andavany ny fomba nataon'Andriamanitra nanome azy namana, nanome azy sakaiza iara-andeha hanapaka sy hitondra ity tany ity. Ka tao anatin'ny fanekena tanteraka ny asan'Andriamanitra raha lehilahy, tao anatin'ny fanekena tanteraka ny fahefan'Andriamanitra raha lehilahy, ka no raisy ny ampitiavana lay vehivavy natolotra azy, no raisy ny ampahalalana an'Andriamanitra tanteraka lay vehivavy natolotra azy, ka nambarana nataony hoe taolana avy amin'ny taolako ity ary nofo avy amin'ny nofoko. Dia mazava ihany koa fa ny fomba ety mijery ny zavanaorin'Andriamanitra rehetra araka volazan'ny ten'Andriamanitra hoe an Jehova ny tany izay rehetra eo aminy, dia lasa nitomby fomba fijery amin'Andriamanitra izy ireo, lasa nitomby fiheverana amin'Andriamanitra izy ireo. Izay no natonga nanonana ny biby rehetra tamin'ny alalan'ny Adama, izay niheverany Adama azy no nanonana azy. Dikan'izay voarindra araka ny heveran'Andriamanitra azy ny tontolo, voavoatra arak'izay niheveran'Andriamanitra azy ity zavadrehetra ity, ary mifanaraka tanteraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, satria ny antony izay tao anatin'ny sain'Andriamanitra sy ny fiheveran'Andriamanitra no napetraka tao amin'ny raha lehilahy. Nametraka fotsiny Andriamanitra fepetra anankiray. Izao le fepetra efa niresantsika ihany fa averina ihany, aza manendry ny azo io vovoan'ny sa. 2:4 sy 7:7 amin'ny toko faharoa. Hoy ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra. Ary Jehovah Andriamanitra nandina lehilahy ka nanao hoe ny azo rehetra eo amin'ny sa dia azonao hinanana ihany, fa ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy dia aza hinanana, fa amin'ny andro izay hinananao azy dia ho faty tokoa ianao. Programa voalohany ao anatin'izany teny izany dia ity: noforonina ny tsy ho faty intsony ny olombelona, dia tsisa fa raha lehilahy sy ilay noforonina hiara-dalana aminy. Zay iray. Faharoa,
napetraka andriamanitra ny fepetra satria navela alalaka izy ireo amin'ny fanatanterahana ny asany sy mission navela alalaka izy ireo amin'ny fomba rehetra anatanterahany ny fampanjakana ny fanjakan'andriamanitra teto ambonin'ny ity tany ity dia napetraka izay fahalalahany zay fa nasiana kosa fepetra anankiray ka nataony hoe aza tendrena raisina dikan'izay na hoanina lay azo vonisa fa amin'ny fotoana izay nananao azy dia ho faty tokoa ianao zay ny fepetra napetraka andriamanitra tamin'izay a fotoana izay fepetra nampitoerina maridrefy barème napetraka manoloana ilay fahalalana nomena azy izay amafisina zany fa malalaka tanteraka izy mivady fa ao anatin'ny fepetra anankiray dia hoe azo anankiroa ny tsy azoko tena ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy ary le azonaina teo ampovoan'ny zany mba haninona ahafahany mitahiriny amin'ny fitoviana amin'andriamanitra ahafahany mitahiry amin'ny fitovian-tsaina fihevitra fanao amin'andriamanitra izay no anton'le fepetra andriamanitra nanana programany tsy hahafaty azy mandrakizay marina zany fa tao anatin'ny fahalalahana tanteraka no nanaovan'andriamanitra izany azy zany tao anatin'ny fahatsapatena tamiteraka izy mivady no nandray a an'izany afatra zany ka noferan'izay fepetra tokan'izay nahazo azy tsara izy mivady na hafantatra an'izany fepetra zany tsara izy mivady na raha lehilahy na raha vehivavy ary resy lahatry ny andeha amin'ny lalan'andriamanitra izy mivady satria ina ny antony mbola andriamanitra lery no serasera taminy teo ny voarin'andriamanitra lery no hitany teo ny programan'andriamanitra lery ny toetra tao anatiny dia naniry ny andeha aharaka n'andriamanitra izy naniry ny toetra aharaka ny sitrapon'andriamanitra izy ary naniry ny tahiry sy andeha araky ny foman'andriamanitra izy nomena an'izay sain'izay izy mivady ka nandeha nangateraka azy dia hojerentsika ny toyany ny toyany mantsy ny tena zava-dehibe satria miankina amin'ny toyany io ny tantarantsika olombelona miankina amin'io lala mitoetra io ny tantarantsika ny olombelona fa mila azontsika tsara fotsiny le teo aloha teo olona nomen'andriamanitra fahefana amin'ny alalan'ny fitoviana aminy anatanteraka fitondram-panjakana tsy miova eto ambony tena mafitsiny zay fitondram-panjakana no natolotra any adama gouvernemanta no natolotra any adama izay fitondram-panjakana zay no nylazan'andriamanitra ka nataony manao hoe tsy tsara raha irery raha lehilahy zany hoe tsy ho vitany raha lehilahy irery ny hitondra sy hitantana ny tany sy ny fanjakana nandalo teo aminy biby maro samihafa dia fantatra fa tsisy afaka ito fiheverana sy fisainana aminy ary programa aminy zay no antony le programa mifototra nanamboaran'andriamanitra hoe tsy tsara raha ireraha dia nomena vady izy zaza azy izay no lamina voalohany apetrakytsika hoe fa hojerentsika nytoyandreo aveo hoe ahoana raha no tena lalaka izorany fiainany taoarinany serasera tamin'andriamanitra nanana ny fiheveran'andriamanitra izy nanana ny fisainan'andriamanitra izy amafisina na mitanjaka ary izy dia tsy nitanjaka no anarana satria tsy fitanjahany iny teo natren'andriamanitra no ny amin'ny voninahitry ny fahefan'andriamanitra nipetraka teo aminy ny rafi-pisainana ny heverana ny tontolo ny rafitra ny fomba fiteny rehetra ny heverana ny zavatra rehetra ny fomba ny notion de valeur aloha atao am'izay ny notion de valeur rehetra dia hafa mihitsy rehefa teo amin'andriamanitra izy satria